fiainana politika teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 1700 ary nandritra ny 50 taona dia tsy nosarahana tamin'ny anaran'ny pasteur Richard Andriamanjato na tamin'ny politika ny lamina io na tamin'ny politika ny savorovoro teo foana ny pasteur Andriamanjato. Rehefa tafatambatra ho AKFM ny antoko politika 10 ny voro tany Thomas nanao kongresy tamin'ny 1700 dia teo nanomboka nampalaza azy. Izy mantsy no voafidy ho filohan'ny AKFM tamin'izay niaraka tamin'ny Gisèle Rabesahala nodimandry rotona lasy zay. Eo antoko AKFM io nitondra azy ho ben'ny tanàna n'Antananarivo. Vao 7 taona monja izy tamin'izay kanefa dia nahatondra n'Antananarivo nandritra ny 20 taona mahery. Republika faharoa isan'ny mpanorona na atodohan'ny révolution socialiste ny pasteur Andriamanjato Richard sy ny AKFM KDRSM iray tamin'ireo antoko nandrafitra ny mandatezana miaro ny révolution socialiste. Fa ny pasteur Andriamanjato Richard koa nefa no isan'ny fototra nandrava ny Republika faharoa raha nitarika ny hery izy ny 1,700. Tafatsangana ny Republika fahatelo izy no lasa filohan'ny antenimieram-pirenena. Io antenimieram-pirenena ihany telo taona monja tateorina no nanala ny filozafy Albert tamin'ny alalan'ny motion d'empêchement. Tamin'ny fiverenan'ny filoha Didier Ratsiraka teo amin'ny fitondrana ny 1700 vao tsy nitana toerana ambony tsony tao amin'ny fitondram-panjakana ny pasteur Andriamanjato Richard. Ny fifidianana farany nilatsahany teny Ambohimanarina no tsy nahalany azy tsony izay ny mpanao gazety Gilbert Rarzatovo no nandavo azy tamin'izay. Tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ny pasteur Andriamanjato Richard no nanomboka nahalana teo amin'ny sehatra politika. Kanefa iza no tsy niantso azy na hakana hevitra fotsiny aza. Iza ny mpanao gazety tsy nitady ny pasteur Andriamanjato mba haneho ny heviny eo amin'ny fandehan'ny toetra raha samihafa fomba fitenin'izay. Tamin'izao fitondrana teteza mihitsy zao dia isan'ireo mpikambana tao amin'ny ray aman-dreniny joro izy. Izay no lalana politikan'ny pasteur Andriamanjato. Pasteur nitandrina tao amin'ny FJKM Ambohidately voalaza fa nahadimby tsara ny pasteur farany izay nalaza teto Madagasikara, pasteur Ravelo John. Pasteur Andriamanjato izay nahay nanavaka ny akanjo maha-pasteur azy sy ny fitafiana mampanao politika azy. Pasteur Richard Andriamanjato be mpankafy fa be mpanohitra ihany koa. Tao Ambohidately zovony tsy nahazo vatsom-panahy tamin'ny toriteniny isan-kerinandro izay narahany feon'organy besa hatrany. Pasteur Christian mazava ho azy nefa to nivohy ny idéologie marxiste dia lasa libéral aveo foto-kevitry ny AKFM mifanavozana izay natsangany tahaka ny MFM ny manandafy rakotony indrindra rehefa avy any amin'ny ilany havia dia niova ho tendrony avanana. Pasteur Andriamanjato Richard ambarany maro fa mpametraka mpitondra faiseur de roi nefa koa mahavita manaisotra fahefana man'olona tombeur de roi. Andriamanjato Richard mpikabary nikoizana na tamin'ny teny malagasy na tamin'ny teny frantsay na tamin'ny teny anglisy ary nomen'ny olona narambosotra mihitsy azy izy hoe savony vava. Nanahirana mafy ny filohan'ny Republika mifandimby Tsiranana, Ratsiraka, Zafy Albert. Ny sasany nilaza fa aleo mahita n'Andriamanjato manohitra fa ny hafa nirary mafy azy ho namana. Ny analizy fanaony no nampiovitrovotra fitondrana na nampilamina izany fitondrana izany. Analizy izay notsahivin'ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny herinandro lasa teo tao amin'ny televisionna iray. Fa tsy politika fotsiny Richard Andriamanjato, olon'ny kolotsaina, olon'ny zavakanto. Izy ohatra no namorona ny hera nitarika an'iray lovo hoe tadidinao verony lasa. Tany ampianarana dia ny anarana, ny bokiny, nosoratany, le tsiny et le tody. Fa retany anaty hira koa ny pasteur Richard Andriamanjato, ohatra tao amin'ny hirany Rosy Lera. Membre ny Akademia Malagasy raha teo izy ary scientifique ihany koa satria dia manana diplôme ambony momba ny matematika. Tsy lazaina intsony ny médaille maro boninahitra ananany tsy teto Madagasikara ihany fa tany amin'ny firenena maro.
Zanany Rola no hita fa mandova azy teo amin'ny resaka asam-bahoaka, ny asina minisitra ny toky solon-tenan'ny Madagasikara ny amin'ny UNESCO. Namela kamboty efatra menada Pasteur Andriamanjato, namela fianakaviana very olobe ary namela firenena very andrarezana.